dia mbola faly miarabanao any tokantrano indray izay to amin'ny fahitalavitra mateveri bijery ajaina amin'izao takariva izao miarabanao tonga soa indray eto amin'ny fampalalam-baovaon'ny fahitalavitra mateve ary manasanao ampitiavana anaraka izany hatramin'ny farany eo amin'ny tontolon'ny politika avy hatrava isantarantsika amin'ny fampalalam-baovao ny fanarahany antoko tima ny nidirana tao amin'ny gouvernementa vaovao io no fanambarana nataony maître Antitra nandritra ny fandraisam-pitenenana izay nataony teny amin'ny kianjany telo mifilometa amin'ity androany ity ny andindy makasika azy indrindra no tanteriny namana velo Gislay. Fifampiresana teo anivon'ny antoko tima nidiran'ny solombavam-bahoaka ny antoko Girivo Randrianarso sy Rantasolidia ao amin'ny gouvernementa maromaro iraisana raha ny fanambarana nataony maître Antitra teo amin'ny parvis Analakely androany. Mikasika ny député tima fotsiny resaka satria tsy afaka miresaka député mapara anankidimy ny député any fanovana ao anankidimy telo mapara roa dimy zay ny député any fanovana ao ny fanarahana ny nandianana tao ho anay député dimy mba tsy itenenanareo hoe tsy mitovy hevitra mbola teo mihitsy tamin'ny atoandro teo saika iresaka iteto andray fitenena teto député Girivo sy député Lydia Rantasoa avany Manjakandrima. Na izany zanefa dia nanambara ny tenany fa tsy manaiky ny siny SVM ao anatin'ny gouvernementa vaovao ary nanamafy fa isan'ny manitsaka ny didiny ACC ny Prime Ministre Antsain Christian.